fambolekazo misy asa tokony atao fa tsy vita ny fisehosehoana fotsiny. Etsika fanavotam-pirenena voasakana indray ny hery politika mitambatra efa niatrana mialoha teny anosy sy ny zandary. Tiako i Madagasikara ijoro hanohitra ny halatra ny fanapara-pahefana. Alatra bevava, fanjakazakana ary fanapara-pahefana, ireo ny zava-nisy nandritra ny fifidianana rehetra teto amintsika, indrindra fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Tena fokotany ohatra no ravravizana vola. Volam-panjakana no nampiasaina andaniana ny kandida-panjakana hoy tiako Madagasikara. Novaina safidim-bahoaka, tsy mifanaraka tamin'ny voka-pifidianana vonjamaika amin'ny voka-pifidianana ofisialy. Tsy taza-potsiny ny atoko timma fa ijoro hietsika manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna rehetra ireo araka ny toromarika ny filoha nasionalin'ny atoko. Ilaza aminareo aho hoe tena alatra be vava tsy manjary mihitsiny iny fifidianana iny. Tsy marina le milaza hoe eto Antananarivo ihany nisy azy satria nisy an'Tojo Ravalomanana teto, tsy marina. Na tonga nahaka aty zao no niantso ny olona tamiko tao Antsirabe. Président vonjeo zay fa vato anankiray tao Antsirabe tapo-tanàna no naresena ny ravaka. Vato anankiray dia rehefa avy eo nandeha tany amin'ny tribonaly administrative dia lasa vato raika amby enimpolo indray. Dia ny antony natonga an'izy hoe mba ampitomboana isan'ny conseil municipal tao aminy. Dia lasa vonoana ny fokotany anankiray bureau mpifidianana ray dia lasa nitombo raika amby enimpolo. Dia nilaza koa zareo avy eny Ibity fatra Antsirabe faharoa, Antsirabe 2 zany zay hoe nahatratrarana bulletin précoce tao an-tranon'ny délégué. Dia niziriziry izy dia niaritra paray ny andro tao ny olona niaraka tamin'ny huissier tratra tao amin'ilay rangaly ana dia hoe adiny dossier ny CENI adino kototo be. Ohatran'izany teo le olona rehetra amin'ny district any amin'ny Antany Fotsy nitety an'ireo district ireo zany tao Antsirabe. Dia rehefa avy eo namonjy tany Ambositra dia ny any Ambositra hoe tsisy azo atenena président fa naray tsisy azo. Dia niteny indray teo Fianaratsoa atsika koa nana candidat tsika teo docteur Élisée dia nampiasa ny fahefam-panjakana izy io izy ny fitaovam-panjakana ny volam-panjakana ary indrindrindrindra reo le olo maventy amin'ny fotonan'ireo mihitsy ny tena mibaiko tsy hita izay azo atao. Dia rehefa avy eo malalaka amin'ireo zany hoe manjohan'ny olona an'izany. Miandry anareo Antananarivo zay président hietsika izay. Tsy ilaina intsony ny sininy CENI ho hiatrano ny filoha nasionalin'ny atoko timma. Tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny fifidianana. Mampandringa ny fiainam-pirenena sy ny fiainana malagasy ny CENI. Potika ny fiainam-bahoaka ankehitriny, simba ny fiarahamonina, indrindrindrindra ny fampitokisana ny samy mpiara-belona. Tsy ilaina intsony ny fisian'ny fifidianana raha toa ka mbola izao fitondran izao ny toetra ho hiatrano ny filoha Ravalomanana marika. Dia miantso ary zay zany zao manamafy fa aloha foanana tanteraka tsy isy intsony ny CENI, tsisy ilana azy na kely ary. Fantatr'ireo vondrona iraisam-pirenena toy ny SADC sy ireo mahasoivo iraisam-pirenena vahiny, monina sy miasa eto amintsika ny zava-misy marina eto Madagasikara araka ny fanamafisana. Nisy ny fitaranana miraikitra ireo fanitsakitsahana ny zon'ny mpifidy, ny tsy fisian'ny fahalalahana maneho hevitra. Manoloana ireo tsy fanjariana marobe eto amin'ny firenena dia manentana malagasy hijoro hiara-entana hanohitra ny halatra sy ny fanjakazakana ny antoko tiako Madagasikara. Voasaka ny mpitandro filaminana ka tsy totosa indray ny etsika ho fanavotam-pirenena no kasain'ny HPM na ny hery politika mitambatra hivondrona ny sandika mpanao politika sy fiarahamonim-pirenena natao androany tetsy anosy. Tamin'ny 9 ora maraina ny fotoana ny fanomezana kanefa ireo zandary no efa niatrana mialohan'ny fotoana teny an-toerana ny bana ny fidirana tsy nafahany ireo fikambanana isan-tsokajiny aona.
efa voafandrika mialoha ny toerana voalovola ho sandany fidirana ato amin'ny toeram-pivoriana miaraka amin'ny fanamafisam-peo rehetra saingy nanambara ho tsy afaka mandray ny fivoriana indrety toeranyity taoriany fahatongavan'ny zandary raha ny vaovao dia nahazo fandrahonana fanakatonana ny toerana raha mandray ireto vondron'olona ireto tsy nisy nietsika ireo mpitarika ary nanamafy fa tsy maintsy hanao nietsika tenenina ho ny tompony hotely hoe tsy mahazo mandray événement politique nareo ka zay zany a tsy aleto zay ary tsy anaiky zay fa tsy maintsy ataonay satria zay fa nandoha vola fanotelony zao tany amin'ny inona moa le voalohany katolika faharoa tao amin'ny le pavé zao ndraiky io ty zany ve ny misy eto amin'ity firenena ity ary zay milaza fa afaka miditra ao nareo raha te hanatrika eo tsy maninona mihitsy ho zay fa tonga de ohatrany hoe tonga de hoe tsy mahazo miditra fotsiny nareo de fa nytenena amin'ny hotely hoe tsy mahazo mandray andreo nareo tsy mahazo mandray événement politique nareo ka averina kosa angamba za fa mihoatra ny tokony izy a tsy aotsony zany le fahalalahana sy le fahafahana milaza hevitra ka aleo hitan'izao tontolo zao fa zay tsy anaiky kosa zay fa tsy maintsy zay manao an'io androany efa teninay motsy hoe na iny kidonany de iny kiatra ary préfet ne mazava ny teniny mahazo manao nareo tsy mila mangataka lalana raha anaty trano fa kosa ozy aza miresaka fanonganam-panjakana iny invitation eny asiana ivaken'le zala miaramelo reo tsisy ninona mihitsy eo fa navoatam-pirenena ary nao ary hoe ame sosikevitra nandeha ny fifampiresana sy fifandresen-dahatra teo amin'ireo mikasa ivory sy ny mpitandro ny filaminana tsy navela niditra hatramin'ny farany anefa izy ireo fafana liberté aiza tsisy misy any Genève zao voavoaka tao ary fanavoatanay an'ireny nanaovanay zao raha mba mampiseho endrika tsara zany le fitondrana de afaka daholo aiza fa reny tany Genève reny zay izy io mazava be misy itondra vahaolonatany anareo efa mifampiresaka tamin'ny tompotrano ianareo efa voaloha tsy le fampiresahana azafady indrindra ny teneko efa za nahitanao teo zao mifampiresaka tamin'le tompotrano ny tompotrano mifampiresaka tamiko taoriana mifampiresaka taminao zay nilaza mazava taminao hoe tsy azonareo atao indray tsy omeny zao indray mitoerana nareo ny tonga atao ny teny hoe aza mandray an'ireo olonireo nareo événement politique aza mandainga kositsika tany amin'le pavé fa voan'izany zahay hoe mialatsiny ozy le pavé nantsonay fa tongavany gendarme te tsy mahazo mandray reo nareo fa hoe akatonay ny hotelinareo de tia ndraiky io ohatran'izany zay ne le tsy azonay mihitsy ary préfet anisan'ny lehibe nareo teny mihitsy hoe mahazo mivory nareo tsy mila lalana fa zao kosa aza miresaka fanonganam-panjakana io ny continuan'le aminay tsisy resaka an'izany mihitsy fa manino zay sakanana ary zay zay tsy zanona sonelazainareo ve zany fa pisiloko ny hotely nefa omeny facture izahay a io voapirara mihitsy miresaka aminay ny hotely hoe afaka nationaise ny invitation de eno izy fa io pe eo ary fampiresaka taminareo ny hotely tsy azonareo atao le famorian'olona ato ka nareo sakana azy ianareo sakana oh là là ianareo sakana fa manenareo manao facture tompoko ty inona ny mazany facture inona ny mazany facture pisiloko zany le hotely fa matoa izy mampiditra manjary makany amin'ny arabe nefa rahan'ny olona ne hotely afaka mampiditra mbola niandry an'le olona ny fampiresaka taminareo anazavanareo an'le zavatra misy fa mety tsy andronareo izy de andeha ty zany tsisy dikany zany ty facture ty facture ty zany be raha misy tsisy dikany tsisy dikany ty facture ty mampalaza zavatra satria zay ao tena c'est le début de tous les mouvements zao zavatra zao teny mbola manaja ty amin'ny trano zay a za Ralson Roger professeur responsable tamin'ny Hervelina Rasalama mandry pasteur za tsy naresana eny de zay aloha de sorona re ary zay mba tomaka ty hoe andoro zalahy raha tsika ny lalàna de raha ny teny préfet maka ohatra hoe naky zay autorisation fo zay tsy mila maky nareo fa aza miresaka coup d'état tsisy resaka coup d'état io zao ve zany ny teny an'le hoe nareo vahoaka tsy marisanay miaramila de aseho etsady ve le trendrika zay zany ty facture aseho etsady ve le endrika nefa de tsy resaka fanonganam-panjakana izy ty fa fitadiavana vahaolana za manina any amin'ny école be raha mandeha ny mpanohana fitsindrana milaza hoe gady zao reo mpanohatra zao tsy samborinareo tsy sakananareo zany ane déstabiliser pays fa zay nga miteny an'izay mbola tsy niteny misy hoe gady zao reo mpanohana fitondrana reo
zary hitondra vahaolana zay na nisy aza ny taratasy fanamarina fandoavam-bola ho fan'ny hôtely teny ampelantanan'ireo mpikatroka dia nilazaina osika izany raha ny fanazavana fanosehana amin'ny fombankolaka ny olona hidina andalambe osamborona sy hovonoana ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana naseho tamin'ny alalan'ny fampiasana zandary na zobaiko rehefa niresaka tamin'le tompona ndraiky gendarmerie teo zay a dia baikony azo a manatanteraka baikony izy a le gendarme moa fa tsisy polisy tsy misy magaga fa gendarme foana asa raha izy mandefa an'izay azokazona ihany dia tonga dia hoe zay ny anay baiko amizay anavona le zavatra dia zay moa ny teny hoe tianareo ve zay hoe any amin'ny arabe ny ilazany ny hevitra fa tsy ato dia tsy namaly moa izy dikan'izay zany a manosika amin'ny fomba kolaka zany zareo hoe ny le naneraka azy hoe andana makeny amin'ny arabe nareo hosamborona hovonoana zay angamba ny tena dikany ka izay dia esaka moa zay a da aseho indray hatramin'ny facture lazay indray fa hoe tsy disony hoe facture io mamorona oatra zany zareo mampalahelo mihitsy dia izay zany zava-nisy androany a tsy misy zany a fahalalana eto Madagasikara marina misy ny tany Genève reny voalazy reny a ary raha tena mahay politika ry zareo a tokony zany a navelana lalaka izay mba hamonoana an'ireny resaka reny ankoatra ireo mpanao politika nanao be midina teny antoerana ihany koa ny avy amin'ny sandika ny mpiasa vao maraina tsy navelaniditra ato amin'ny tokotanin'ny hôtely akory reny nefa izy ireo fa nosakanana teo ampidirana midika ny zava-misy fa tsy vonona ho any amin'ny fampandrosoana ny tontolo ny asa izay tena marary ny fanjakana ary fahafanaretana ho azy ireo ny fahoriana mianjady amin'ny mpiasa ankehitriny hoy ny fanazavana zao ny mampivandravandra n'le hoe tsy vonona ho any amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny asa zany ny fanjakana zao tam'izao satria efa hatramin'izay ny tsy misy mihitsy jokera mivoaka hoe ho an'ny fampandrosoana tsy hita zao reo tsika vao maheno ray hoe hiditra ao anatin'ilay nofo ratsiny ray ve tsika tamin'ny fahalasan'ny agoa tamin'ny 7 iny amanetsy ny mpiasa zay tsy very asa dia am'izao efa manangasanga indray zareo bekitana hoe ho foanana na ho atoniny indray ho agoa io zany hoe miola verina indray ve le nofo ratsy dia rehefa ohatra tsika hoe am'izao zany am'izay mahatonga anay ny eto amin'ny rana syndicaly manana ny vahaolana zay hoentina ho amahana izay ny le hiaran'ilay olana foana le crise misy mandeha dia hatramin'izay zany tsy mahita matoa tsy mamoaka vahaolana tsy maintsy jokera ho amin'ny famahana olana zany ny fanjakana dia tsy manana izy dia izay no mahatonga anay hoe andao ary ombony latabatra hitondrana hoe tiany vahaolana ty zay manana ny jokera zay ny miaina amin'le fahantrana sy fijaliana dia anananay le izy fa ny mahagaga fotsiny lasa hoe ampitahorina daholo zany le tompon'ny trano fivoriana rena dia aiza zany le atao le fivoriana iny an-dalambe ve any amin'ny kianja ve zay le mahagaga ao anatin'le izy nefa ny anay moa zany mazava loatra iova indray zany raha izay dia mbola andinika zay hoe nanimpakady hoentina indray fa tsy afaka fotsiny zany ahoana no ijereko ny fahoriana mahazo ny mpiasa malagasy toy izao raha ohatra ka hoe tsisy ny vahaolana eto fanjakana nefa fa maninona ny zaniampana politika zao tsy avoakany mijanona ny anatiny ihany fa izahay aty amin'ny mpiasa avoaka makaty ivelany zay zany tena manaprofo ao anatin'le hoe tena fahafinaretana ho an'ny fanjakana zany ny fahoriana mahazo ny mpiasa nefa sakanana ny olona ny mpiasa syndika hitondra vahaolana dia hoetan'izao nitoy satria mitombony ny olona ao anatin'izay fahatezerany dia anjaran'izany ny tompona ndraikitra amin'izay rehefa metezitra ny mpiasa ao anatin'izay tadio tsara fa ny mpiasa ny maro anisa eto Madagasikara na ny miasa isam-bolana aza eritreretina le mandray vola isam-bolana fotsiny manana olana zao fa ireo le miasa tena zay mameno ny 700 valopolo ny toekarena malagasy desitry ny olona hitantsika eo nytoy amin'ny mafana votam-pirenena sy fikatsana vaolana iombonana ho an'ny vahoaka malagasy ny etsika nokasaina natao antoko politika maro no nanohany any antso androany ny verimaina fotsiny anefa noho ny raha-matahora sy ny fampiasana mpitandro filaminana entina motena ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra tompo-teny farany vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy ho izy ireo ary endrika ratsy ho an'ny mpitondra ny zava-nisy androany tsy misy miheno moa dia zao miantso anay tony syndikaly tony ivory dia tongo zay zao nefa ny zava-misy tsy haiko hoe mbola mety ve ny fanampianam-bava ny andrasanay fifampiresahana eo ambony latabatra boribory
ahafahana mitondra vaolona mahazo manolona zao zava-bisy rehetrarehetra zao fantrana mahazo firenena ka fantrana zay tena tsy takona fiainana intsony tsy mihaino tsy mihaino satria mpitandro filaminana nalefany manohitra le hevitra tiany olona vovotra de vahoaka malagasy moa ny tompony teny farany tsy misy eritreritra mihitsy ty zavatra atao ty hoe ho fanongana mpanjakana na eritreritra hoe ametraka ny rakotona analandravao fa de hoe tafalatsika lalina le firenena de mila tolo-tanana amin'ny olo-pirenena de mijoro ny olo-pirenena zay tonga saina ary mbola atao aminay hoe ndaotsika ifanometanana ho fanarenana an'le firenena mazava nefa voafaritry ny fandaram-potoana sy ireo rehetra hodiniana mandritra ity fivorina ity izay mifantoka amin'ny fandraisana sosikevitra iaran'ireo erivelona rehetra eto amin'ny firenena manoloana ny fampotena sy krizy amin'ny sehatra maro lafy na sosialy na toe-karena na politika ka mahavoakasika sy mampitondra faisana ny malagasy ankehitriny raharanympirenena raha ny vahoaka malagasy rehetra no resaka fa tsy misy ambadika na fanonganam-panjakana sy fanakorontanana izay inina avoizina ankehitriny ny fanazavana milaza ny tady paikady hafa izy ireo afana manatanteraka hetsika ety amin'ny fotoana hafa tsy aivina efa fanotelony izao no nahemitra izany ary saika mitovy avokoa ny antony dia ny fanakarana amin'ny fampiasana mpitandro filaminana sy fampitahorana ireo tompotrano andraisana ny fivoriana toy ny teny faravohitra antanina renina ary anosy andrasana ny toy ny raharaha hitapoko hitam-pirenena ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona eto Madagasikara hitataratra tamin'ny fifidianana rehetra nisy teto amintsika izany hoy ny filohan'ny dokotimy Ravalomanana Marika voafetanteraka ny fahalalahana amin'ny teny rehefa mijoro manohitra ny tsirarina sy ny tsy fahamarinana dia tonga dia fampitahorana sy fanagadrana no misy mampametra-panontaniana araka izany ny fanajana ny zofototra maha olombelona eto amin'ny firenena raha mbola miana fampitahorana sy fandrahonana ny vahoaka maneho hevitra anisy olo tenanay ito amin'ny seny Jean-Luc no tendrena hoe solotena ny ekeniny seny dia lazaina fa nanao niditra nitsokosoko niditra keriny na tafiditra tao amin'ny sitiny seny dia manakorotana ny firenena gadraina mandrakizao mbola tsy voatsara zany misy aty Madagasikara ka ianareo zay tonga mivory amin'izao fotoana zao Genève za mihitsy no miteny Marika Ravalomanana ancien président de Madagasikara milaza aminareo zahay fa aty Madagasikara tsisy fanajana zon'olombelona vokatry ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra ankehitriny dia mijaly miaina ny fahoriana tanteraka ny malagasy ny jadona sy ny fanaparam-pahefana no manjaka minitsy mijery ny alatra bevava ny tsy fanajana safidim-bahoaka ireo mpitondra manamarina izany fanotonana ny zon'olombelona izany fanagadrana ny Jean-Luc Ralay mihoatra izay avy eo amin'ny antoko-timina ny solontenany antoko tao amin'ny seni nofonjaina noho ny fanendrikendrehana azy ho nanova mivoaka-pifidianana tao amin'ny tranokalan'ny seni izy tsy zakany tsony ny vidimaro tsy zakany tsony ny sakafo tsy mihinan-kanina izy ireo ary be dia be no marary raha marary izy dia fahafatesana sisa nandrasana avy nandeha tany amin'iny faritra tsy Tananarivo izy zahay nandeha tao Antsirabe izay vilina faharoa dia nahazo anambosta nakany Fianarantsoa fa tena mijaly tsy mihinan-kanina olona kely zazakely reny no manampinampina n'ilay arabe ataovy tediavana vola dia mivarotra voankazo zavatra tsy mampino mihitsy ny zavatra misy eto Madagasikara ankehitriny efa ampahoriana amin'ny tsy fisian'ny rano zay zofototra nanany voaka sy ny jiro mbola izao indray ny zavatra manjoana aty ka miantso anareo firenena mikambana izahay satria Madagasikara dia anisan'ny mpikambana feno ao anatin'ireo 218 firenena eto ambonin'ny tany ao anatin'io Madagasikara ary nanao ratification nanao parafy isa-taona tonga ny fivorian'ny assemblée générale à New York hoe zay dia anaja sy anaraka tsara ny fenitra iraisam-pirenena momba fanajana ny zon'olombelona miaina amin'ny tsy fisian'ny jiro sy rano ny firenena milaza fa anao aly amin'ny kolokolo ny fitondrana kanefa ny vahoaka mahantra tsy mahatakatra ny vidim-piainany intsony potika ny asina maha olombelona eto Madagasikara nanao antsoavy tamin'ny firenena mikambana araka izany ny antoko-timina mba hijerakaiky ny zava-misy eto manamafy eto izahay ary milaza aminareo fa mijamy teny izao dia tena mbola misy ny fanagadrana reo olona mbo mijoro milaza marina ary misy ny fanaovana tsinitsinina mihitsy ny asa maha olombelona ny olombelona aty Madagasikara atao mihitsy azy anafoanana sanam-potena ny antoko politika ary indrindraindrindra atao zay ampahantra ny vahoaka malagasy
mba hahafahana manipule azy, mba hahafahana manodikodina ny saina. Isan'ny fanohitohinana ny zolombelona ihany koa ny famehezana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety araka ny fanamafisan'ny filoha Ravalomanana Mark sy 100 ny haino manjery no voafehin'ny fanjakana avokoa. Izy daholo satria aty Madagasikara dia ny 700 mahery ny communication na ny radio na ny gazety voafehiny zareo satria mampiasa n'ilay izay le fanagadrano zay amin'ny alalan'ny paka na pôle anticorruption ary mampiasa ihany koa andreo vola sy ananandreo mpandrarà zay afaka mifehy mpanao gazety firy amintsika miresaka zao misy efa minisitra mihitsy raha sasany no migatra dia tsy voatsara. Tsy afaka misaraka ny fanajana ny zon'ny olombelona sy ny fandraharana ho ana firenena iray. Izany isan'ny mahatonga ny Rwanda mahasarika mpampiasa vola betsaka. Izany ihany koa no mahatonga ireo mpampiasa vola tsy marisika ho tonga eto Madagasikara, hoy ny diplomate teo aloha Paraina Auguste. Tsikatra hoy izy fa sahirana tanteraka ny solotena ny fanjakana malagasy nanoloana ilay fanadiadinana tao tany Genève momba ny fanajana ny zon'ny olombelona. Misy raha teo ny sosikevitra izay nomena tamin'ny fivoriana farany momba ny zon'ny olombelona ka nanahirana ny fanatanterahana azy, hoy ny fanazavana. Sika teo moa 114e mangambaka le classement-sika tamin'ny farany teo sur 154 700 firy asa dia firy indray classement-sika zany amin'ity en Afrique dia ny Rwanda ihany ny voalohany en Afrique subsaharien le Sahara Rwanda ny voalohany dia faharoy ny l'île Maurice izy amin'ny Namibia regny. Nefa raha zarenao koa zany iregnany koa tena maro investisseur mandeha amina zany dia mifandray ihany zany le resaka droit de l'homme sy le resaka fampiasam-bola tiany olona izy zany satria hoe misy droit de l'homme magnany dia makany le olo le mampiasa vola zany hoe misy mahasara anazy ihany zany manana an'izay hoe manaza an'izay droit de l'homme zay manana image sara anao zany raha misy an'izay Madagasikara hoany ka mandeha ny état de droit mandeha ny anina satria hitanao zany tena mifanianao misy le hoe premier atika izy dia premier koa izy mifandrosoana le fandrosoana zany dia nisy mandrosy Rwanda mandrosy l'île Maurice mandrosy Namibia satria manao an'io koa izy resaka droit de l'homme. Ankilany nilazany teo anivon'ny KMF koa hoe fanabeazana olo-pirenena fa tsy tafiditra tao anatiny ny resaka nambaran'ireo solotena mpanjakana tany antoerana ny momba ny fifidianana fenosoka sy alatra de winy tafiditra ao anatin'ny resaka zon'olombelona initranga iny, hoy ny fanamafisana. Ny zavatra tsikatra aloha zany le rapport ohatrany tsy nisy fifidianana mihitsy, recommandation nisy nefa nisy tsy nisy resaka tontolon'ny politika fa ny tao fotsiny angamba hoe isan'ny nanaitra tao zany hoe le hoe vahao ny fanehoan-kevitra andalabe ankalalana ny pirenena dia isananao réaction koa hoe ilay famosirana regny zany nisy raha dia misy recommandation vaovao ndray mandeha ny solotenatsika tany moa dia ny teny hoe efa andalana daholo efa ankory koa moa excuse faran'izay tsotra io efa ankory daholo reo lalàna reo efa ankory fa ny lalàna ve rehefa mivoaka dia midika fa ho ampiarina zany koa mbola misy eto Madagasikara zany ao anatin'izay ka zay zany angamba manentana ny tsirairay samy anao ezaka ny amin'izay na ny société civile na ny fitoram-panjakana fa iny rapport iny nge misy impactany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny firenena maro. Raha ny filarana farany navoaka ny World Justice Project ny taona 2024 dia amin'ny tanany larana 12% amin'ireo firenena 27% io Madagasikara amin'ny resaka fampanajana ny tany-tanalana raha ny filarana farany ny taona 2022. Andrasana indray ny filaran'ny Madagasikara mikasika ny zon'olombelona sy ny fanjakana tan-dalàna taoriny ny fanadiadinana tao tany Genève teo iny. Mahagaga ny filazan'ny ekepan'ny fitondrana sy ny mpitondra fanjakana fa manakorontana ny mpanohitra. Mazava ny voalazan-dalàna fa andraikitry ny fanoherana ny mitsikera sy manitsy ny fitondram-panjakana raha toka misy ny tsy fihetezan-draharaha sy fitatanan-draharaha-panjakana eto amin'ny firenena. Samy manana ny safidiny koa ny antoko tsirairay misy eto amintsika. Ny antoko sasany manaiky ny hitondrana tsy lanim-bahoaka ampahamarinana aza. Ny antoko tima kosa dia ny safidiny anohitra hatramin'ny farany ny fitondrana mijoro tsy ara-dalàna misy ankehitriny. Tokony samy manao ny asany arak'izay safidiny, hoy ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina. Amin'ny lafiny anankiray ny anjaran'ny mpanohitra dia ny mampatsiaro amin'ny fitondrana ny zavatra tsy mety
milaza ny hevitra tsy voatery ifanaraka amin'ny hevitry ny mpitondra fanjakana ary zay foana nataona hatra amin'izay nandritry ny taona maro miteny hoe atreto ny arofanina reto tsy mety a ty adino a ny ari amin'ny fahasitra ary taraiky mihitsy a fa raha hoy ianao hoe manao contre-attaque zareo dia raisy no attaque zany zany asanay zany a zay tsy mieritreritra mihitsy hoe manao attaque fa manatanteraka ny asanay zay fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia efa tena tafahoatra loatra ny fahalatsahan'ny firenena ny anaty lavaka any amin'ny aterena dia izay zany mahatonga ny fitondram-panjakana mahatsiaro tena ho voatafika zay nge madika ny attaque tsinony dikan'izay a na efa manomboka mitovy hevitra aminay zany izy hoe mizahatra tsy mety ao ary ny andrasanay dia ny anonerana sy anamboarana ny fomba fanatanterahana zany ho anay nefa amin'ny lafiny anankiray efa tena betsaka izay natao zay efa betsaka izay filazana ny zava-misy fanairana ny mpitondra amin'ny zavatra misy zay a mahitsy zay hoe rehefa tsy miova ohatran'izay tsy miova ntsony tsy ny firaisan-kina irery-ntsony no miteny ankehitriny manoloana ny tsy fahombiazam-pitantanana voamaly izao ohatra ny fivondronan'ireo kristiana na ny vovonana kristiana no nilaza ny zava-misy hitan'izy ireo amin'izao fitoerana izao androany ihany koa saingy nosakanana ny fikambanan'ireo syndika sy ny CST teo aloha ny kasa ilaza ny heviny midika izany fa tsy antoko-panohitra irery-ntsony no milaza ny tsy fahombiazam-pitantanana ankehitriny fa tsy ny firaisan-kina tsony ihany ange no miteny zao e miteny ny fiarahamonim-pirenena maro miteny ny antoko politika hafa ivelan'ny firaisan-kina miteny zao vondron'olona isan-karazany zao na tanora na ny ray aman-dreny na ninona ary zatra tenenin'ireo rehetrarehetra ireo dia mifanojo lasa feo anankiray laza hoe tsy mety tsony io dia mino a fa rehefa samy mieritreritra any reo miteny rehetrarehetra ireo miaraka amin'izay miompokevitra amin'ny firaisan-kina amin'izay amin'izao fotoana izao dia ho avy ny fotoana ho feo ray no henontsika rehetrarehetra fa mbola tsy androany aloha zay dia zay ny tsy ahafahako miteny hoe ahoana no toy ho an'ity solombavam-bahoaka ity dia anjara ny fanjakana mijoro ankehitriny no mandinika ny zava-misy sy ny faneho-kevitra mitranga etsero momba ny fitantanan'izy ireo ny firenena amafisina nefa hoy izy fa tsy vahaolana ny fandrangarangana basy sy tafondro satria efa maro ny ezaka nanao izany teto amin'ny firenena fa rehefa tapa-kevitra ny vahoaka lasa ihany misy fifanarahana ambadika no sady goavana amin'ny fitrandrahana fasimainty ataon'ny orinasa bastoriara hoy ny solombavam-bahoaka sy teny irendrana solony aiko misy baiko midina azon'ny fanjakana malagasy avy amin'ny orinasa avy any Etazonia ka isany tsy maintsy anaovana ny fitrandrahana sy ny anokafana izany tamin'ny alalany filan-kevitry ny ministra tsy manaiky io fitrandrahana fasimainty ao Toliara io ny ponina any antoerana hoy ny solombavam-bahoaka sy teny irendrana solony aiko raha antaninao mponiny Toliara le tsy manaiky any base Toliara olona voafidy dolo regny raha izay faharoa manaraka an'izay dia zao ambarako ty fa mbo hoteneniko nareo zany mahazo azy voalohany communication nataony société nividy any base Toliara io en société américaine le izy nanao communication izy amin'ny bourse satria mandeha amin'ny bourse ty société nividy any base Toliara nanao communication koa ny filoha-pirenena ingay anjinirina rajoely hoe zany hitarika an'io rajoely ny tenan'io satria tao anatin'ny communication tany a Etazonia dia niteny mihitsy condition voalohany dia tsy maintsy manao communication ny fitondram-panjakana donc zany baiko omena any fitondram-panjakana io zavatra raha izay io zavatra io tenenay tsy mety fa manina ny tereny io société américaine io hoe tao anatin'ny communication tena nazava tsara mihitsy hoe ovainareo ny lalanareo satria raha zahay mandeha hany lasa tsy manara-dalàna satria ho anatin'ny lalàna ny amerikanina tsy maintsy ianao manaraka ny lalàna amerikanina ary manaraka ny lalàna ny tany eo zay vo afaka miasa ovainareo lalàna eo dia tao anatin'ny communication hoe volona ingay andry rajoela hanova lalàna eto a Madagasikara raha ohatra ka ilainy zany dikan'izany zany fantatsy ingay andry rajoela fantatsy ny société io fa ity base Toliara ty raha vo atao dia tsy hanara-dalàna
lozana izy zany zavatra tsy azonao eretseretina mihitsy hoe eo amin'ny toerana misy amy base toerana misy olona mivelona be deabe zahay rehetra ka ry zareo tsy hanara-dalàna na de hahafaty anay le izy fa tsy mampanina zao na maty zay na misy lalàna tsy arahana satria naninona ny antony tompoko de tsotra ihany a tsy mety io base toliara nanambara ihany koa ny filolevitra fafito eo anivony anteny miram-pirenena fa anana n'ireo taratasy rehetra momba ny fifanarahana ho fanovana lalàna mba ahafahany orinasa base toliara mitrandraka indray ho tomponantoka amin'izay zavatra mitranga ao toliara amin'ny famerenana ny fitrandrahana fa sy mainty ataon'ny base toliara io ny filoam-pirenena ankehitriny hoy ny fanamafisana de zany samy andro ingay andinera joelona miteny hoe vona anova lalàna tsy afaka miala am'zany izy ananako io taratasy io afaka jerena amin'ny société io tsy afaka miala ingay rajoely ary tsy azona fena voaka malagasy zany zavatra zany fa izy vonona ny tena hoe hanova lalàna satria tsy manaraka lalàm-pandirenana ary tsy manaraka lalàna velona eto amina ary tsy manaraka lalàna international io base toliara ary zahay tsy manao tsotro foana fa ny antony anoeranay tompoko de tsotro sady tsy manara-dalàna no tsy mety amin'ny vahoaka malagasy indrindraindrindra fa ny vahoaka monina ao amin'ny ao toliara sy amin'ny toerana misy base toliara raha tsy ahivina dia ny taona 2024 no natsahatra ny fitrandrahana nataonyity orinasa base toliara ity tany amin'ny tapany atsimo-andrefana antony maro no natonga izany toy ny olana amin'ny fanadiadiana ara-tontolo iainana sy ny tsy fankasitrahan'ireo mponina voakasika ny toerana fitrandrahana niteraka adihevitra be ihany koa ny mety ahavokitika ny alany mikea ka nitarika tamin'ny fampiatona ny asa fitrandrahana izany ny volana desambra 2024 teo no nandray fanapahan-kevitra indray ny fanjakana fa omindalana isokatra sy itrandraka ity orinasa ity andrasana ny fivoaram-baovao atao anatin'ny vanim-potoana fambolekasy tanteraka isika amin'izao fotoana izao raha efa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny 12 desambra lasa teo aza ny tombabolekazo ho an'ny taona 2024 manana vinavina sy tanjona goava ny Madagasikara dia ny andrakofanalatra amin'ny 5,7 hektara ho an'ity taona ity tsy vita ny vavana fisehosehoana fotsiny ny resaka famila politika sy drafitra samatypaika atonga ireo azo volena isy fetraikany amin'ny tontolo iainana ho ny manampaizana manokana momba ny tontolo iainana androany miazakazaka be tsika mahafinaritra be mihitsy ny geste teknika mampiseho sary zay na dia navita azo misokatra ny fambolekazo dia mandefa dolodolo tena mampirisika mihitsy ny ary ataovy lisy fa za zany eto oka tompoko tsy famitaka mba hapetrao kosa le hoe ny azo amboleny reny ka mila raha maso hoe reny azo kely ambolentsika ohatran'izao indrindra moa izy fa raha azo zanatany afaka 20 taona 30 taona ny reny voalasa any amin'ny 10 metatra sy ny ohatrohatran'izany zany hoe iny azo kely iny tsy mahavita ny fonction écologique andrasana azy le hoe misotona carbone mitazona nofotany mitazona ny rano mandefa ny rano tsy mahavita an'izany iny kanefa isika ve mahavita ary manana politika amin'ny fanaovana suivi mandritra an'izay 10 taona zay na misy mamboly a de tena atao systématique mihitsy hoe ny azo volena dia aleo anaovana suivi fanaraha-maso hatramin'ny fa 10 taona iny a maro ireo filazana ny amin'ny fiarovana ny tany volena isan'izany fampiasana drone sy ny fanamafisana ny didy amandalana amaizan'ireo mandoro sy manimba isan'ny paikady ihany koa ny ampitombo ny velaran-tany misy ala ka ampiena ny fandripahan'izany disy paikady ny fitondram-panjakana ho ny fanazavana tsy manonotra ny efa simbany sy ny fanapotehana misy ankehitriny ny fanagadran'ireo mpanimba sy ny fanomezana prime ho an'ireo izay mahatratra ny olona ane misy tratra le gadrainy ny olona ane misy na io resaka volamena na io resaka dorotanety fa zahay de tena miteny hoe tsy aloha hoe tompoko ny précaution zany hoe ny fisorohana ny dorotanety no atao matanjaka tsara fa raha ohatra arinetsika ka nagadra olona arivo ny fonjara teo fa tsy atonona intsony tsy manonotra na micompenser an'le zavatra simba sy le dégâts tamin'le fampiteny tamin'le alamaina zany tsy micompenser mihitsy zany na ohatra tsika naga tsara tsy maintsy gadraina ary meo prime dolodolo izy azo mena prime fa tsy voataiza koa ny fanomezana prime le malagasy zany hoe rahandray mozala sasa izy zany mandoro alisy de hoe zay mahita mandoro de amena prime tradradradraina hatramin'izay fa Madagasikara rakotrala no tanjona mipetraka amin'ny rehetra ny fanontaniana ho ity manampaizana ity raha tratra izany na tsy manoloana ny zava-misy ankehitriny
eo ny velaran-tany ny volena eo ihany koa ny velaran-tany maisa taona izay misy elanelana goavana rakotralavera ohatra ka nieritrretina hoe 40 000 hectara ny azo ambolena raha marina 11 000 hectara any ny voavoly ary zany ary tsy azo nala dolidolo fa misy kinina poligna kasia zany hoe tsy azo zanatany nefa ny may efa atram'izay ary 100 000 hectara ary tamin'ny afo be teo reny 4 000 hectara no amokan'izay moa global fahira rehefa aveo ka mifandanja ve zany raha 40 000 hectara no eritreretina ovolena 100 000 hectara may isa-taona io dia anjaratsika mamaly an'izany malahelo amin'ny teny an'izany fa tsy hoe faly amin'ny teny an'izany satria inona no andreny taranaka efa navoakan'ireo mpamatsy vola raisam-pirenenareo fa 7.7 ny sisany alatsika tavely mbola vita ve zay le fonction écologique endrasana amin'ny ala eto Madagasikara mbola vita icapturer carbone ve ka tonga atsika ho puits de carbone fa tsy émission émetteur na gaz carbonique zany mbola zavatra miandry atsika dolidoly io lene mandrefa an'io rehefa tsy puits carbone tsony ianao dia tokony andovola zany satria efa mpandoto ny dikan'izany zany engany ka tsy ho tonga amin'izany fa dia ny amisy afisanany raso no mba tonga avansoa farafakeliny iray hetsy-hektara isa-taona ny ala maito Madagasikara raha ny taremarika maro ny fetraka andraitsateraka izany amin'ny tontolo iainana ary samy miara mizaka izany ny rehetra raha tsy lasa fa tsy ny ahitany sy ny fahasimbany natiora sy ny sisa tomponantoka ny rehetra ao anatin'izany saingy anjarany fitondram-panjakana no mitady vahaolana hiadina amin'ny fampiasana ireo olona sy ny fitaovana samihafa izay ananana terian'ny didim-panjakana ny orinasa rehetra ampisitraka ny mpiasa ao aminy sy ny ankonana atao hoe fiahina ara-pahasalamana lasa sakana ho an'ny famokarana ny fananam-piasa tsy salama didim-panjakana no mametraka ny mpiasa tsy ny mpiasa irery ihany fa ny ankonany ray manontolo tsy maintsy ampidirina amin'ireny misitraka ny fiahina ara-pahasalamana satria nahoana moa ny mpiasa salama miaraka amin'ny ankonany salama no afaka hamokatra raha toka tsy salama na ny amin'ny ankonany ary manana tebiteby foana ireny mpiasa ireny any amin'ny toeram-piasany any ka mety ho sakana ho amin'ny famokarana izay rehetrarehetra izay ahafahantsika mandroso sy mandeha lalindalina kokoa amin'ny famokarana misy ny sady voalazany lalàna raha tsy miatrany anivon'ny toeram-piasany zany tsy ho an'ny mpiasa irery fa entina miaro ny orinasa ihany koa ny fampisotrahany izany raha ny fanamafisany tsy vita ny mpampiasa irery mantsy fa lasa vesatra ho azy ireo ny famoaham-bola mitokana raha misy mpiasa marary mitaky fivondrona ny mpampiasa rehetra izany amin'ny alalan'ny fandoavana latsakemika na alefahana ny vola mivoaka tsy azo fotsiny no mazava-dehibe ny fiahina ara-pahasalamana fa entina miaro ny orinasa koa akoatrany miaro le mpiasa raha ny mpampiasa irery no miantoka no isaky zay misy marary ao ampiasana dia mety ho charge tsy mavesatra be le izy zany raha izy irery fa irahan'ny mpampiasa maromaro zany zay hoe sy mivondrona ny orinasa maromaro vitsivitsy dia samy manao cotisation ahafahany mitsabon'le mpiasa dia any amin'izay lafin'izay kokoa no tena iasany le fiahina ara-pahasalamana ho an'ny mpampiasa maro ny sihatrasa misy eto Madagasikara tsy mitaky fotoana ny fisitrahana fiahina ara-pahasalamana tsy miankina amin'ny fotoam-piasana mety hoe mbola na le déterminé araka ny teneninareo teo fa ny loza eo amin'ny sehatra ny asa tsy manavaka fotoana hoe ty mpiasa amin'ny projet ty mpiasa any amin'ny zone France fa rehefa ho avy ny loza dia tradoza foana mpiasa dia rehefa hoe mpiasa izy zany dia tokony raisina tanana foana amin'ny fahasalamana na roa taona na telo taona na ohatr'izany efa maro ireo fikambanana mandray an-tanana ny fahasalaman'ny mpiasa amin'ny orinasa eto Madagasikara anisan'ireo ny AFS na ny association Funès Mieux izay efa nijoro ara-panjakana ny taona 2024 ka mankalaza ny faha 20 taonany amin'ny taona 2024 ity mananika ny 50 amin'izao ireo orinasa mpikambana ao aminy ka afaka misitrika tolotra ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny fizaha-pahasalamana fitsaboana sy fanomezana fanafody mifanaraka amin'ny aretiny fanaovana vaksiny fandraisana an-tanana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza sy ny maro hafa etsika maro no entana namariana io faha 20 taona io izay farana ny 10 aogositra ho avy izao fa namsy fanatsarana maro ihany koa no atao laram-pamiaina amin'ny taona ho avy rehetra raha ny fanamafisana
tsy misy fifanarana ambadika teo amin'ny tokotiako Madagasikara sy mpitondra hoy ny filoha nasionaly tiako Madagasikara Androangy. Iova fomba fiasa ity antoko ity manomboka eto raha ny fanazavana. Tsy maro toerana mantsy ny firenena, hoy ihany ny filoha Ravalomanana. Mamerinareo sy milaza aminareo aho fa tsy misy fifanarahako mihitsy amin'ireo mpitondra tsy manjary ireo. Ninona resahanareo tsy manjary ny zavatatoana. Maninona no samy teny aminareo tsy manjary satria tsy fatany le priorité mampijaly ny vahoaka. Satria tsy ataony izay tena amonjena an'ilay vahoaka ny fahasahiranana. Raha vao tsy stable ny firenena anankiray tsy afaka hampandroso mihitsy. Satria tsisy ny fandriampahalemana. Tahidareo teto Madagasikara hatramin'izay misy an'izany hoe vehivavy zany tany an-Jorobe natao otage. Tsisy mihitsy. Dia misy keo le antoko politika kely vao maniry lazay ankanareo be resaka. Tahizinareo hatramin'izay tsy misy azoko mihitsy le fataonareo mampiasa izay olona rehetrarehetra azony ampiasaina izy mba avizaka atsika. Fa atsika tsy lefitra mihitsy ary tsy ho kivy fa hijoro hatramin'ny farany. Efa nilazitsika hoe anova fomba fiasitsika atao anatin'ny tiako Madagasikara fa hitanareo rehefa avy eo hoe zao ampiasa zavatra vaovaotsika. Ohatra anankiray zao atao Fianaratsoa dia efa nisy nitendrena hoe reto ny olona mipetraka ao dia hatrany amin'ny bazy mihitsy novaitsika iray manontolo mba hanana fatokisana le olona satria tena miraviravitana nireo le olona mahita ny retsy olona mpamatiky retsy, olona mpandainga, olona voavity vola ary ianareo zany mila mailo fa misy izy dia lazao hoe reto ny zavatra misy dia zahantsika misy zany mba afantaranareo hoe inona marina ny tokony atao ary zany zao. Nareo milaza vao hoe tsy anaiky an'ity fitondrana be ny tanàna ity dia ahoana le izy. Rehefa natao ny fijery sy fandinihana ny zavatra ny tranga tsy eketsika ny commune tsy tsara tatana. Rehefa tsy safidin'ny vahoaka efa tsy safidin'ny vahoaka le olona lany fa amin'ny alalan'ny alatra na amin'ny alalan'ny fandrahonana na amin'ny alalan'ny terrorisme dia tsy androso mihitsy commune io na fomba hoana na fomba hoana satria le olona anatiny mihitsy tsy manaiky. Izany zany tsy maintsy ataotsika miaraka amin'reto le mbo zara fa ny fidin'ny vahoaka reto. Isika koa nefa raha ilaza hoe zay tsy hamelan'reto hiasa dia mamitaka an'le vahoaka mba mifidy azy efa nanao azy. Noho izany zany mila fomba fiasa mahomby tsara ianareo modely tsara. Tsy eketsika ny fomba fijery ny hafa satria ireo tena anao izay anaiky an-tananareo foana isaka mandeha. Noho izany tokony rahina tsara daholo areo le mpanolontsaina. Isan'ireo lasibatra ny tsy fahatomombanana tamin'ny fifidianana manko ny tiako Madagasikara. Fa ity fifidianana ity betsaka ny tsy fahatomombanana. Raha iteny ohatra vitsivitsy fotsiny. Nisy tao anatina fokotany anankiray izay fokotany nisy anay mihitsy moa eo amin'ny teo amin'ny fonenako tsy hitany ino izy ity pakehana bulletin unique tsy hita io ary niterena ny tao anatin'ny bureau-pifidianana tsy hiteny tsy hanao tatitra ao anatin'le izy makaizy ny bulletin iny petraka amin'ny fanontaniana nezahana noentina tamin'ny ambaratongam-pahefana mahefa moa izy azo raisina fa tsy nitombona ny azo tany ambany be ny tany mpifandraisana anjara tany Ambohimankakely tamin'ity. Inona ny zava-nisy notetezina ireo atao hoe mifankafantatra ny ao amin'ny fokotany dia ireo efa fantatra fa mpifidy tiako Madagasikara notetezina zareo noresen'ny lahatra. Rehefa tsy resen'ny lahatra tamin'ny andro ny fifidianana tamin'ny silence électoral tamin'ny andro ny fandatsaham-bato. Rehefa tsy resen'ny lahatra tamin'ny resaka dia nitambazan'ny vola. Talatany volon'ondry zay nandresy tany amin'ny CRMV fa rehefa tonga teo anivon'ny CNI dia resy ary rehefa tonga teo anivon'ny tribunal administratif nandresy. Fahefaniza zany ny fahefany eto amin'ny firenena fa dia raha malala Andriamatofiloha ny osika natao teo amin'ny CNI zay natao voamera anara-maso fa tsy voamera mpanapa-kevitra nefa dia sahan zareo nanova ny vatom-pifidianana teo anivon'ny commune talatany volon'ondry ka ny fahefampitsarana manano maizy azy dia ny fahefampitsarana noho ny tsara mahitsy ka natonga ny vato nandresen'ny antokotiko Madagasikara indray teo anivon'ny tribunal administratif zay. Tsy fahaiza mitatana
no ny ariary teto nandritry ny 19 taona izay ka rehefa nybadona isika dia mila mieritreritra tsara ary mila tonga saina fa tsy ho tafavoaka eto mandrakizay isika raha manaika rebireben'ireo ohatran'izao foana ndao jerena ny firenena ndao jerena ny taranaka hoe tsy ho maty ny zavatra kely tolotolotra madinidinika ny resaka vatsitsinjo teo zay tsy azy akory vidina vola ny safiditsika ampitahoriny isika isan'andro ny tenana izao moa anisan'ny efa voasambotra na nanotrina ny reto kandidata ao anatin'ny président Ravalomanana tamin'ny taona 2024 dia mbola mitoy izany fanao zany amin'izao fotoana izao tsy nisy mpitondra na piditra ponja na mpanao politika na mpanao gazety na olotsotra maro ohatran'ny ty mpitondra ankehitriny ity eto dia te isotra manokana antsika mpikambana eto amin'ny atokotiky Madagasikara be zay tolona efa nataontsika izay ary tamina izehana tena nahatsapako fa tato amin'ity antokotiky Madagasikara tya no nitaiza manokana mahakasika ny fitiavan-tanindrazana nareo no nanao modely tamin'izany ary indrindra ny Flora Valomanana ary dia mbola hita taratra zany ankehitriny satria reto tsika tonga maro be eto inona moa ny antony atongavantsika eto dia nijerevana no avin'ny firenena dia isaorana nareo zany ary dia mantoky sy manantena fa tsy ravoravo tanana akory isika manoloana ny zava-misy ankehitriny fa eo ny filoha mitarika atsika ary manantena antsika amaly ny antso amin'izay toyan'ny tolona ho ataontsika tsy hitenitsony zany androany hoe inona ny fahasahiranana nahazo ny vahoaka malagasy efa hiainana andavanandro zany ary tsisy tsy miteny an'izany fa no teneniko dia hoe inona moa no mahatonga atsika mahantra ohatr'izao dia efa voalaza matetika zany zavatra anankiroa na tsy hain'ny mpitondra mihitsy na ny volam-bahoaka tsy natao hanasoavana ny vahoaka malagasy fa atao hanasoavana ny olombitsy ary zany ny zavatra miaina ankehitriny tsy vao zao ny nanana filoham-pirenentsika ary tsy vao zao nisy mpitondra Madagasikara fa zao vao farany indrindra maneran-tany Madagasikara amin'ny resaka fahantrana noho izany dia ninonina lazaina dia tsy fahaizany tantan'ny mpitondra na fanaovana mpimamba ny aren'ny vahoaka malagasy mahatonga n'izao fahantrana izao tsy adikevitra zany efa zany ny fitahana indroa intelo azafady za tsy mahatoky fampanantenana manaraka ntsony ary zay ny hitaritako ny saintsika hoe ny afaka manavitra n'ity firenena ity dia ny fijoroantsika ihany velotaraina ho tsy misy mpijery ireto antsaha ka izay ivelomana sisa no atao manampitrotraka ny fanararotana ataon'ireo mpanangom-bokatra hoy izy ireo any ka tsy maleo ny sara ny vidiny lafo ny zezika ka voatery ny zezika tainomby sy ny zezika sono tsy maintsy anaovana ny asa fambolena hoy ity tantsaha iray ankoatra izay no didina ho an'ny omby fotsiny ny katsaka vokatra voalohany teo satria ratsy noho ny olandrano tsy nahakivy izany fa niezaka ihany namboly ny dimbony amin'izao hoy ny fanazavana le olona mora be zany le collecteur le ty aminay le mpanondra netana makany tamatavy reny makany entana dia tendry zalahy mora be nefa ny vidina mpanafody ny vidin-jesika lafo dia lafo zay zany tena problème aminay aty nefa le izy efa zava-panao dia tsy maintsy manao ianao ka ino ary no atao ty ambanivohatra zay tsy manana antonasa fa tsy ty famboleny ty eo amin'le vidin'le izy nefa ny tena tsy arakaraky ny fikarakarana anazy zany tsy arakaraky n'le netana mivoaka aminao ny vidiny fa tena mora dia mora ny akany anazy mbola mandeha koa ny aladandy etsy an-dany nefa vidin-jesika nefa ny tena lafo amin'izao na resaka fanondrahana n'ity zavatra ty ara tena any ambadika any andren-drano any zay makarano manana lavadrano any zay fa tsy masehaka le izy dia tsy maintsy hoe mitaona rano zany tao amina mibitao mihitsy ara ny rano any rany ety toy zao fa dimbona katsaka fa fanindroany tony satria le tamin'le maina be reny ny andro dia tsy maty daholo le katsaka dia tsy maintsy mididina ho an'ny omby namena amidy ho an'ny mpanan'omby le izy zany tsisy zavatra vanina mihitsy loha tety
ny fanadiadiana atrano nahafantarana fa misy amin'ireo tantsahamonina manodidina Antananarivo no miaina sy mivelona amin'ny fanofanatan-boly tsy afa manoatra satria te hivelona any ka izay vokatra kely miakatra indray no andoavana ny ofan'ny tanin'ny olona raha ny fanamafisana. Ny olonanay zao dia rehefa fahavaratra izay tsy afaka mamboly nefa izay manofa tany dia ny vidin'entana tsy ara-dalàna mihitsy vidin'entana aty. Raha ohatra izao hoe izay mivarotra anatsonga 1 kilao dia hoe fifanarahana eo hoe 900 dia rehefa andovoly izy 300 no andoavany azy miala-danja ety an-daniny. Tsisy fambolena vanona mihitsy ny amin'ilay rano tsisy dia nefa rehefa namisy kely voavolonay ary any dia izany ny olonay amin'ilay vidin'entana tsy mandeha amin'izay loana. Ka io collecteur maka anazy dia izay tiany anaovana azy izay tiany anaovana ny vidin'entana. Ny katsaka indray aloha dia hohan'ny biby izay ny olana amin'ilay katsaka amin'izao fa tsisy olana ny katsaka fa ilay biby ny tena mamely amin'izao nefa ny vidina fanafody koa tena lafo be. Azo velomana tsara ny asa fambolena raha toka misy ny drafitra matipaika sy ny tantsolika ho an'ireo tantsaha toy ny vidin'ny zezika sy ny vidin'ny mpanafody fotsiny ihany aza ho iatrany ny fanazavana. Ankoatr'ireo olana efa misy ireo anefa dia olana goavana ary lasa sakana ho an'ny asa fambolena ny tsy fifehezana ny rano any ka tsy tonga eny an-toeram-pambolena ka miteraka ny faharatsin'ny vokatra. Manambana ny ilany avaratra sy nananosy ilay faritra andro ratsy eo amin'ny ranomasimbe Indiana amin'ny fiandohan'ny herinandro raha ny vaovao ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Mety hivadika ho tempête tropicale modérée ity rivo mahery ity ary hitondra ny anarana fahita mialohany hidiran'ny morontsirak'i Madagasikara. Any amin'ny 520 kilometatra atsinanan'i Sainte Marie arak'izany no misy ny fohibeny tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Mitondra rivotra 520 kilometatra isan'ora izy, arahina tafiotra 570 kilometatra isan'ora, mikisaka miankandrefana somary atsimo andrefana amin'ny hafainganam-pandeha 30 kilometatra isan'ora. Tsy mbola misy fivoarana firy izy hatreto, mbola tsy ampy ny fepetra amin'ny tontolo an-dranomasina sy eny amin'ny habakabaka. Tombanana ivoatra kosa nefa ity andro ratsy ity, manomboka ny alahady na alatsinainy izao, ka ina ivadika ho rivo mahery melohany idirana an-tanety eo anelanelany tanjona sy manoro ny alatsinainy alina raha ny vinavina hatrany. Hitondra rivotra 520 kilometatra isan'ora ary arahina tafiotra 70 kilometatra isan'ora izy amin'io fotoana io. Hiara ny filazana miloko maitso arak'izany ny distrika Anambatosoa, Analanjorofo, Antalaha, Tomasina voalohany sy faharoa, Brickaville, Vatomandry ary Manoro. Herinandro aty aorian'ny fanafiana nataon'ny tafika amin'ny tampiadina M23 izay toanany tafika Rwandais ny tanànany Goma ao amin'ny Repoblika Demokratika Congo dia namoaka tatitra ny teo anivo ny serasera ao amin'ny hopitalim-panjakana ny antoerana. Olona mahery ny 7 no namoinainy tao Goma, tanàna tsinanany RDC taorian'ny fanafiana. 720 kosa ireo naratra izay mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Nitondra takaitra mafy ireo mponina tao Goma noho ny fanafiana. Foto-dravitra 100 no kilan'ny afo, na ny tanànan'ireo mponina izany, na ny foto-dravitra sam-panjakana maro samihafa. Mbola tsy miverina ihany koa ny herinaratra, ny rano fisotro madio, ny aterineto any an-toerana vokatry ny fanafiana. Atahorana fatratra ny ikatona ny hopitaly noho izany. Mbola tsy natambaolana nefa hatreto izany rehetra izany raha ny loharanom-baovao. Etsy ankilany anefa, nanambara ny M23 fa mbola ho mafy kokoa ny fanafiana ataon'izy ireo amin'ny Repoblika Demokratika Congo ary tsy iona amina tanàna ambanivohitra intsony izy ireo fa hanafika ny Kinshasa, renivohitry RDC ary efa vonona amin'izany raha teo. Tsara ny manamarika fa nampanantena ny anome fanampiana ra-pitsaboana ho an'ireo olona naratra sy nafindra toerana vokatry ny fanafiana tao RDC ny fanjakana malagasy. Nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny tanterahany Sadek tany Zimbabwe ny 30 Janoary lasa teo. Samy naneho ny heviny mahakasika ity fanampiana ho ataon'ny Madagasikara ity moa ny olom-pirenena tao amin'ny tambajotra ny serasera.